miarabana tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao ny sary sy tamin'ny zana-bolana avy hatrany tantaratra hatrany ny atsioka ny avaratrazana ny rivotra avy any atsimo atsinanana ho an'ny ilany atsinanana Madagasikara iny fa somary malefaka na antonony kosa nefa izany amin'ny ankapobeny noho ny asakana izay mitoetra ihany koa any ambony tsy takamaso amin'ny abaka ka anisany manalefaka n'izay tsioka avy any atsimo atsinanana izay indraindray atao anatin'ny efatrandro na 5 andro avy dia saika mbola malefaka hatrany aloha amin'ny ankapobeny izay tsioka avy any atsimo atsinanana izay ka ao anatin'izay dia tombanany iverina iamaina ny andro amin'ny ankapobeny fa any amin'ny farany herinandro na ny alahady mihitsy no tombanana iverina azo vahana indray izay tsioka avy any atsimo atsinanana izay miverina tanteraka ao anatin'ny voninandro ririnina zany tsika any amin'ny farafaran'ny herinandro ny maripana ihany koa mifanaraka amin'izay somary ahitana fiakarana kely amin'ny ankapobeny ny maripana raha saika ho an'ny avoatany sy ny faritra atsinanan'ny Madagasikara iny fa any amin'izay farany herinandro izay hatrany dia tombanana miverina midina kosa ny maripana ho an'ny tapany atsimo Madagasikara ny mitatra miandalana ho an'ny avoatany izay rehefa tena mitoetra indray izay tsioka avy any atsimo atsinanana izay ny mahakasikasika an'iny fa raha idirana amin'ny atsipiriany ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitsy vao maraina mety isy ny zavona ho an'ny avoatany mety mbola ahitana orana malefaka miatoato kosa ny faritra atsinanana vao maraina be manomboka any amin'ny faritra Ambatsoa zay ka hatrany amin'ny faritra atsimo atsinanana mandraona vitsina mandraona misy tokotoko kosa ny andro ho an'ny faritra Laotra Mangolo sy ny any amin'ny ilany atsinanany faritra Sofia ary ny morotsiraky ny faritry Melaky ny ambiny moa dia ny masoandro no mibahatoerana ho an'ny rapitso tolakandro tomanana maina ny andro amin'ny ankapobeny dia somary izy hatrany ny raona mandalo indraindray ho an'ny tapany atsimo atsinanana Madagasikara sy ny any amin'ny faritra avaratra atsinanana torak' izay koa ny any amin'ny faritry Melaky Bongolava sy ny any amin'ny faritry Itasy ny ambiny dia ny masoandro hatrany no ibahatoerana raha ny maripana vovinavina amin'izay andro ny rapitso izay manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny ambony indrindra fa amin'ny maraina kosa dia mbola manodidina ny 9 ka hatramin'ny 12 degré celsius ny maripana indrindra moa zany ho an'ny avoatany raha ny morotsiraka atsinanana azo lazaina fa misy fiakarana kely izay maripana izay satria dia tombanana 20 ka hatramin'ny 17 degré celsius ho an'ny rapitso raha toka nidina hatrany amin'ny 13 degré celsius izany 14 ora lasa izay ho an'ny tapany avaratra atsinanana ho an'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara kosa mafana ny andro satria dia mety mahatrandratrany amin'ny 14 degré celsius ny maripana andrasana ho an'izay andro ny rapitso izay ny talata misy hatrany ny zavona ho an'ny avoatany ary mety hitatra ho an'ny faritra avaratra andrefany Madagasikara izay ho an'ny maraina be fa aoriany zavona moa dia ny masoandro no ibahatoerana misy ihany koa ny orana malefaka izay avy any an-dranomasina moa andrasana mandalo amin'iny faritra Ambatsoa na Lanjorofo sy ny distrika Nantalahy iny fa ny ambiny kosa dia ny masoandro hatrany misaika ibahatoerana ary aoriany zavona moa dia mitoetra hatrany ihany koa izay masoandro izay raha ny maripana ovinavina amin'izay andro ny talata izay misy fiakarana hatrany aloha zany maripana amin'ny ankapobeny ho an'ny avoatanina dia somary ambany hatrany aloha izay fiakarana izay satria dia manodidina ny 1 ka hatramin'ny 2 degré celsius eo ka tombanana manodidina ny 1 ka hatramin'ny 12 degré celsius ny ambony indrindra raha ho an'ny avoatany raha toka manodidina 17 ka hatramin'ny 30 degré celsius kosa ho an'ny faritra atsinanana ny any amin'ny ilany andrefana dia maherin'ny 30 degré celsius amin'ny ankapobeny ny maripana vovinavina amin'izay andro ny talata izay mbola manodidina ny 4 degré celsius hatrany moa ho an'ny faritry Boeny sy ny any amin'ny faritry Melaky ny toetry ny androntsika ho an'ny alarobia kosa indray dia mbola mety ahitana orana malefaka avy any an-dranomasina hatrany ho an'iny faritry Ambatsoa na Lanjorofo sy ny distrika Nantalahy iny ary mandraona kosa ny andro ho an'ny faritry Diana amin'ny tapakandro arivana izay andro ny alarobia izay fa ny ambiny kosa amin'ny ankapobeny dia
maina tanteraka ny andro ary saika ny masoandro no ibahatoerana kokoa raha ny maripahana vinavina dia tombanana tafiakatra hatramin'ny 3 degré celsius ny maripahana ho an'ny avoatany satria dia mety ahitana an'izay any amin'ny faritry vakinakadatra raha toka 2 degré celsius kosa ho an'ny faritry mahatsiatra ambony sy ny any amin'ny faritra analamanga ho an'ny morontsiraka tsinana Madagasikara ihany koa ahitana fiakarana zay indrindra ho an'ny faritra anosy satria dia manodidina ny 20 degré celsius ary raika amin'ny 30 degré celsius kosa ho an'ny faritry savany ny maripahana ambony indrindra moa mitoetra rehefa Madagasikara iny no miaina an'izay maripahana manodidina ny 3 degré celsius izay dia izay ny météo tamin'ity an'ity ary raha pisindray fotoana manaraka veloma tompoko